zaizay salama toko manasanao anaraka ny ty vavao salama toko vavao antsary vavao antsira vavao ankira tsy mitanila salama toko salama ry azamany mekrizya anangana sehatra ray tsika arakizya iresatsika amre kantida fa tomazo mirotsaka daolony ry zala efa diso nankaleo ny bolao efa natoraka mila olona miasitsika fa tsy mila mpangoraka vokatra ny olaina fa tsy olona miorakoraka petraka riny hoe kantida vao ny olako efa nisokatra le page Facebook kantida vao ny olako zay le izy rizoky nareo mpanao kobaka ambavy reo miomana za miteniteny foana fa zay tonga eo tsy amelana omena olana voafaritra tsara izy zany direkta manome vahaolana vetrany problème solution ny filam-bahoaka no mibaiko ny asan'ny président le izy zany tena le olana mikiko vahoaka no entiny eo anatrehany zay mety ho folo ifanarahana mihitsy so mitetiky nitsoka aroaraha maso kotsindao ary mo vaovao mampalahelo nodomandry Juliana Andriambelo Rajaofera tale général midi Madagasikara tsy natohatra ny aretina nazo azy ka tsy tany sady patron no reny no zoko vavy ihany koa i madame Fafa raha hoan'ireo mpiasany mo vadiny mamy rakotoary velo taloha ary namela zazakamboto ankiro misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety indrindra mony fianakavimbeny midi mirary fiononana feno maherezy tsy mifametra ny fiainatsika ety fa arabaina na vita soa ny fetin'ny asa eny nanna vita soa nanna vita ratsy reo manampahaizana mitady fa tsy mahita reo somera tena mitonanapona mihitsy eo raha vanjakana tsy mahavita mamorona asa mba hiaina sy azo vola ny olona isan'ny antony ve zay mampazoto ny mpitolona mba miasa marina ve reo olona mpitangorona raha miasa ianao ho an'ny tenanao aloha voalohany manaraka zany miasa ianao ho an'ny ankohonana miasa ho an'ny fiaramonina tsy vita raha tsy fanakonana ndana miasa raha sanatritsy fa mianatra tsony asa tompona ndraikitra mikajy ny tontolo asa natao amelona fa tsy natao amono ifamenono ny mpiarabelo la ray manontolo asa vadidrano fa tsy asa nterivozina miasa mba hivoatra fa tsy hoe miasa fa voaozina na asa voaforonina io na asa efa misy vita tsy natao rehefa zahay ny DJ inona moa ny asan'ny député ka tsy hisolo mivavatsika ve misy misolo vava hafa eny amin'ny assemblée de misy misolo vava hafa eny an-dalambe ka nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny talata ny fivoriana raha-potoana voalohan'ny assemblée banga ny seza maro ny ambiansa hafahafa ny député amin'ny fitondrana atao amin'ny BDP ny mpanohatra ny janona teny amin'ny 13 mai nankalaza ny fetin'ny asa tena nanao chômage HVM kosa namen'ny assemblée mijery reo lalam-pividianana mampiady nanaiky tokoa ny filohan'ny anteniera fataony nanomboka ny aratsy tia fera ankehitriny efa nivadika lasa filmorera vao manao papandry fahalemana après la guerre le lalàna zany efa saika olanina oetero aloha fa rehefa omena volo reo mangina kinanjo ny korotana rava ny fanirina hoaina mitady fampiresaka andray ankehitriny resanareo tony avinavina tapaka ny tady vo andeha tady mpampiavana loza teraky ny grevy ka mety atsiravana tsy mahay mandray lesona amin'ny tantara mihitsy ny havana Ambarotra toko de aza miala fa ambarotra toko ianao ve mampiasa internet na SMS sa izy roa internet hatramin'ny 10 mégaoctet na koa SMS full be zao amin'ny vidiny 100 ariary fotsiny ieno a 100 ariary fotsiny internet hatramin'ny 10 mégaoctet sy SMS full afaka misoratra anarana impolo isan'andro amin'ny vidiny 100 ariary montsy izay ihany telma dia manome bonus mamaim-pona ny alina averiny aminao ny alina ny laninao ny atoandro tsindrio ainganara ny dièse 322 étoile 67 dièse Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Un projet réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia Domiciliation, création et modification de votre société, à domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia Domiciliation, le partenaire de choix en investissement à Madagascar. Lasandray ny député nandende nitety ministère sy tranom-panjakana PDB niantso reo fonctionnaire andeha ve sa tsy andeha antsoy nivoaka nefa idina gadanasy lakle ka nipitaingitseza no tiana iogno
ongana de ny sezany hoe sorona tsiraray ny tongony nialan'ny filoatra ny atrany mony aleo ka de niantso ireo mpiasa-panjakana ry zareo misy matahotra very asa tsy samanao mouvement indrindra mora vona eny hoe 80% tsy greve hoy ny sasany no anapahana ny asany any sasany moa de tsotra matahotra no faty ireto solom-bavambahoaka ho an'ny fiovana indrindra mofa reo député tima sy mapara de député samefa teo amin'ny fahefana avanara misy ongana hafahafa ihany de nandekona reo teny amin'ny ORTM zay efa tokotan'ny fanja sy ny HVM nresaka tamingia tale général hoe anao matrakazy kely zay monsieur Joary iny alotsy manahy marina tokoa satria zay jerenao ao de manga avokoa ka ny zava-mitranga rehetra hoy ireo député de aza sy vaninareo fa leo andeha amin'ny télé de nanao sitinina teny amin'ny ACC niandro so mba isanjilany ray mitete tompona ndraikitrononareo raha minia tsy mandre niantsoantsom-piovan'ny mpilatsaka an-dalambe ary ny ACC moa de nitondra fanazavana rehefa nisy notsoahina mihitsy ireo lalàna efa mandeha tsikelikely any amin'ny tokony ho izy ireo lalàna rehetra zay nanome krizy fa ny tena loza de hatramin'ireo mpianatra tsy mahalala nininina de reny koa fa nilahatra ny zavatra takiny azy hita be hoe tsy hainy akory fa le rizy hoe tsy mianatra de meony zony tsy hoe zay tianareo ahonganany ny tsy tafala de any amin'ny mpianatra indray nareo no sary adala na hoe ny sezanareo no efa miozongozona de zaza mianatra rino ampanalana mblozy raha fanjy efa niresahana de namony sofina nefa tamireny ny krizy de fa namofina nasesika ihany aloha mandrapisokorotana tsy amadika vahoaka ho nisy fa zahongotana ny député mpanohatra efa to tsy te halala za mirobaroba raly fa raha zao tsy mety miala ataovy ny tolonareo de zay masa manaraka asalofa ny ACC efa nanome valombava de nanao fanambarana ndray koa ny force armée no tarian'ny ministre Benik Xavier miampy ny sefon'ny polisy ny zandary ihany koa ny amafy kokoa tsotranyle tamin'ny voaloha raisy maika honiny andraikitra reo mpanao politika angakaingana fefa mialany ny fotoanatsika ka masinina mandesa sovaly maty no arahana sa anao gouvernemanta vaovao ifanarahana ametraka prime ministre Ken Rutonta olona vaovao fa tsy dinozao rehefa tota isoroana krizy anomanana fifidianana raha zay ve mono ampiavana sy ampifandray ny tana de rehefa tsy tolona ny olona hony aza forsena zay tsy andeha mijanona hony fa zaterena amby zay ny ralatsaka hony ka mitandema ary ny forsa hony de iaro ny olo-pirenena tsy ny andriela valikafatra firy ny afera kolokolo tao ambony tao dinareo tsy fantatra ito ihany no ny fitetezana ministera ho tapakeo le valo isanjaton'ny fonctionnaire ka hoe ho ampiakarina 80% misy olona tsy tompony lelany tsony vraiment navoaka de hoe hiakatra 8% nefa ny tena anaty lalàna de hoe 15%. Ah bon? Ah oui? Mais non, mais si 15 ny ao anatin'ny loi de finance ny arty any posiny izany ray ary mifito isanjato sa fianona aloha miposy fefa hiala atoaty greve koa mipiasa ny douane leo ny jadona sy ny alatra tao aminy miala hony DG sy ny ekipa ny fa tsy mety mikatso daholo ny ray zany le whisky rehetrarehetra any Tomasina ihany vao natao vetivety nitsangambato ny fahalalany asa fanaovan-gazety asa le mpanoratra na hoe ny pararehetra fa diso tsopelona dolo ny soratra rehetra ngaroli mercia compte Facebook nisy nanao piratazo no ny compte ny razoky anarana fotsiny vany hoe ministry ny fifandraisana compte Facebook aza tsy vohitin'ilay zany ary mba mampiasa le safidiko voalohany anga numéro 1 malagasy misaotra toko misaotra anao nanaraka ny tivafao vavao antsary vavao antsira vavao ankira tsy mitanila misaotra toko